toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio anafaka anao olony Kristy ho fahaizan'Andriamanitra izay mampahory anao olony eny amonjy anao amin'ny fomban'izy. Ahako voasoratra amin'izay efanitoko fahatelo andimy fasivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro asiko amin'izany andro izany izay rehetra mampahory anao hovonjeko ny mandringy ary hovoriko ny noroahana eny ataoko fiderana sy ho anarana ireto izay efa nitondra henatra tamin'ny tany rehetra na amin'ny tany rehetra izay efa nitondrany henatra. Aza manahy mizoga an'izao tontolo izao fa efa olona afaka ianao. Ahako voasoratra ao amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho amin'ny fanafahana ny nanafahan'i Kristy antsika ka mitoera tsara fa aza mety ho azoniny zioka ny fanandevozana intsony. Mifalia, mitony ho mariky ny finoanao izany avy hatrany. Vavaka isika, ray eo, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao aho. Mahery aho, na dia ao anaty olana azy satria fantatro fa maha izany amin'ny fomba anao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko.